Ohatrohatr'izao zany ny quartier-nay aty zany. Ato zany ny fokontany Amboumandamy, dia zany ny fokontany Antamalanda. Ny lève-kiss moa zany dia fahaizana miatrika amin'ny fiainana mba hanana fijery miabo. Zoky moa zany dia voatariky ny naman-dratsy ary niala fianarana loha loatra. Ary izay no anisany nanamarika amin'ny fiainako ary voalohany nidirako tato amin'ny lève-kiss. Anisan'ny zavatra nataony tato amin'ny lève-kiss moa zany dia faribola finamanana, fiarahamonina amin'ny hafa ary ny voaka loha loatra ary ny fahaizana mandray ny fanapahan-kevitra. Zany moa zany no zavatra tena nanamarika tao amin'ny fanabeazana tato amin'ny lève-kiss. Zaho moa zany dia tia manampy ny ray aman-dreniko zany dia manasaka pila, matsaka rano, manadidy ny ato an-trano. Taloha zaho menamenatra, amin'izao zaho lasa masasa ary samy resaka amin'ny dadabeako ary izy koa mba mananatra anahy eo amin'ny fiainana ary zany no nahafahako BEPC tamin'ity taona ity. Ny tanjonako moa zany dia mba lasa ho ingénieur en informatique satria ny tanora amin'izao dia tia amin'ny tontolon'ny teknôlôjia.